ny 50 isanjaton'ny olona manana fahasembanana fahitana na ny jamba maneran-tany dia vokatry ny katarakta avokoa soroana tsara nefa izany ary mandray antanana izay olana tsy fahitana izay ny hôpitaly loteriana eny Ambohibao izay misahana ny fitsabonan'ny maso amin'ny ankapobeny izay vokatry ny fiarah-miasa amin'ny hôpitaly sy ny gouvernemanta Allemagne moa no nahafahana manatanteraka izany. Efa ho 10 taona izao ny niara-miasa ny hôpitaly loteriana Ambohibao misahana ny fitsabona maso sy ny gouvernemanta allemande amin'ny alalan'ny CBM izay tohanan'ity gouvernemanta ity. Ho fanohizana ny fiarah-miasa sy ho fiadiana ny fahajambana azy soroana toy ny katarakta dia misy ny tetikasa izay ahafahana manome tolo-tanana sy mitsabo ireo olona tratran'ity olana tsy fahitana ity. Efa olona 20 nahazo tombotsoa nodidina katarakta tamin'ny volana janoary teo tamin'ny alalan'ity tetikasa ity. Ary tanjona ny andidy olona misy 2,500 ao anatin'ny 2 taona dia ny taona 5,12 sy 4,12. Iatomboka eto amin'ny faritra Analamanga ny asa ary ivelatra amin'ireo faritra hafa toy ny Ambohidratrimo, Avaradrano, Andramasina izany. Mba hatratrarana ny tanjony dia olona 4 amin'ny rahalahy no efa nahazo fiofanana hijery ireo olona voan'ny katarakta. Tanjony mpamatsy vola ny azon'ny olona maro tombotsoa amin'ity tetikasa ity. Ny tanjona zany dia fiadiana amin'ny fahajambana izay azo soroana ambarapahatonga ny taona 2024 dia ty tetikasa ity zany ny tena tanjona voalohany indrindra dia ny hoe fanampiana ireo olona sahirana zany mba hahafahany mahazo ny fitsaboana dia amin'ny alalan'izay zany zareo nanao fanampiana ara-bola ara-pitaovana zany nisy fiara izay nomeny ahafahana mitaritra n'ireo marary zany izay hita indrindra ireo marary ny katarakta zany mila fandidina ka sahirana ny hoe fanatonana ny toeram-pitsaboana dia nanome an'izay fiara izay izy eo koa zany ny vola moa zay hoety manana amin'izany fitaterana ny marary zany manampy koa izy amin'ny resaka fandidina zany misy fanampiana atao amin'izareo amin'ireo marary izay tena sahirana ahafahany mahazo an'ilay fandidina zany tsy mandoa sarany na amin'ny sarany izay tena ambany takatry ny olona. Mba ahafahana manatanteraka sy manamora ny mijery ireo marary voan'ny katarakta amin'ny faritra lavitra ny tobim-pahasalamana dia nitoloran'ny CBM fiara tsy mataho-dalana iray miampy moto miisa 4 ny hôpitaly ahafahan'ireo olona miisa 4 na vita fiofanana hanao fikarohana sy hijery ireo olona marary maso mila fitsaboana sy mila fandidiana ihany koa. Tsy fampitaovana ihany anefa no nomen'ity mpiara-miasan'ny hôpitaly ity fa efa nisy ihany koa ny fiofanana nomena ireo mpitsabany ambanivohitra toy ny CSP2 tamin'ny volana janoary lasa teo hijery akaiky ireo olona marary maso. Ao anatin'izany ihany koa ny fanomezana fanafody. Ny mpitsabo ihany mahafantatra raha mila fandidiana ilay olona marary maso na tsia. Noezahana ny hanamora arak'izay tratran'ny olona ny saran'ny fandidiana satria dia ampahany kely fotsiny amin'ny fandidiana no efaina amin'izany. Misy kosa nefa ny fitsinjovana ireo olona tena sahirana izay vao marina teny amin'ny fokontany ka atao maimaim-poana izany. Manentana ireo olona marary maso arak'izany ny mpitsabo mba hanantona ny toeram-pitsaboana.